raisina ao anatin'izay fifaninanana hiditra ompisara eo anivony io any amin'izay izay. Raha tsy ahivina, nisy ny fangatahana an-tsoratra mba handraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny fanapahan-kevitra amin'ny hanohizana ny adinam-bava amin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara ao amin'ny ENMG, fangatahana izay nataon'ireo vondron'ny mpiadina afaka tamin'ny fanadinana am-bava. Hatramin'izao anefa mbola tsy misy tohiny momba ny adinam-bava, kanefa efa volana maromaro zao no nanaovan'ireo mpiadina ady sisika ho amin'izany. Misy amin'ireo mpiadina mantsy no voatery niala tamin'ny asany, ary misy koa ireo avy any amin'ny faritra niakatra teto an-drenivohitra no lany vatsy. Marina moa fa efa nivoaka ny didim-pitsarana ho an'ireo olona enina voasaringotra tamin'ny fivoahan-laza adina teo anivon'ny ENMG, ka nomelohin'ny fitsarana ny 5 tamin'ireo voaroroy ary nafana no ny fisalasalana kosa ny iray hafa. Tsy tao anatin'ny lisitra ireo mpiadina afaka tamin'ny adina an-tsoratra ireo mpiadina voaroroy tamin'ny tirara ity, ka mampametra am-panontaniana ireo mpiadina hafa ny tsy rosoana amin'ny adina am-bava. Mametraka ny fialan-tsindrindra tompoko lasy tompoko vavy ny amin'ny afitsoko ny jirama dia nisy ny fahatapahana kely teo no ny fahatapahana izay herinaratra izay etian'ny sopatrana amin'izao fotoana izao, soa ihany fa misy ny milina ahafahantsika manodina sy mandefa ny herinaratra eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ka ahafahantsika manohy izao fampahalalam-baovao izao. Vaovao makasika ny zavanisy teny Ambolokandrina teny no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Tany mirefy 7 hektara ivelomana fianakaviana miisa 270 no voalaza fa lasana orinasa vahiny etsy Ambolokandrina. Tanimbariny ampahany betsaka amin'ny 7 hektara io raha ny hita teny an-toerana ary ahitana volo maro samihafa izany. Mahalona izany dia nanao fitokonana nandoro kodiarana ireo tantsaha androany ary miantso ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera voakasika mba hamany olan'izy ireo. Rindra tsara ny tahirinena no hitaterana izay vaovao izay. Raitra ny fandorana kodiarana sy filazana tsora-baventy milaza fa tsy hanomeny tany ho an'ny vahiny ireto mponina ho fanehoana tsy fahafaliana. Tapaka nandritra ny ora maro ny fifamoivoizana teto amin'ny tetezana Ambolokandrina. Vokany niditra tsehatra ny teo anivon'ny polisy pirenena nandrava ny sakana saingy tsy nanaiky ireto tantsaha. Nivelona amin'ity tanimbary be ity ireto tantsaha mitokona ireto. Tany mirefy 7 hektara no lasa misoratra tampoka amina teratany vahiny ka mikasa anala ireto tantsaha amin'io tany fivelomana io raha ny fanazavana. Nandritra ny 77 ny ray aman-dreninay teo mandrak'izao androany tenenak'izao za zao efa lehibe dia mbola tsy azonay ihany ny taninay fa omena ny karana dia ny zavatra angatanay androany dia mba omeo anay ny zoanay izay nanajary nandritra ny 7 taona dia ny mampalahelo anay vahoaka dia toa tsy mba misy mihaino mihitsy ny zavatra resahanay vahoaka aty ambany tanàna aty fa tao ohatry ny laviny any ambony amin'ny foana. Ny osiantrady ny azo tompony tany kanefa misy lalàna vela le hoe LTGO hoe lutte technique générale obligatoire rehefa 30 taona ambolena ny tany dia tokony ho an'ilay mpamboly tsy sakana zay tsy fa namboly zay dia namboly avy eo milaza zay ny tompony. Zay taona maro zay le osiantrady tena tsy hita mihitsiny fa tamin'ny 2018 izy zay vao tonga teto nanangana ny ray borna ray niaraka tamin'ny force azafady force ny androany ty tany ty tonga dia tanjoro mizetra be zay nanala zoro tamin'ity reto taranaka dolo rehefa za zao mbola isanisan'ny hoe olona efa nanao teto fa ny taloha efa nisy taloha zany fa tsy rentsony izy ka noho izany dia mba mangataka zay mba ho vita ty tany ty mba ho azonay mpamboly ka izay no etaetanay ary raha ty fandovana ty mba hita sitraka zay mpamboly eto mba ho azonay somatsara ty tany ty fa ty ny velomanay. Fianakaviana miisa 270 no very fivelomana raha toka miroso amin'ny fakana io tany io ilay orinasa vahiny voalaza. Efa antaonany maro no nampahafantarana ny fanjakana ny zavamisy saingy hatramin'izao tsy hita ny tena fandraisana andraikitra. Efa nitety ireo birao isan-tsokajiny koa ireo tantsaha saingy tsy nisy vokany izany hatreto raha ny fanazavana hatrany. Le efa nanajary le tambary izany teo aloha fa efa nisy nanao fotodrafitrasa satria zay tokoa no anatin'ny 74 tsy voatery ho tambary ihany no rehefa manajary ianao afaka anaovana fanorenana satria ianao fa nanajary an'ilay izy dia amin'ilay tany efa maimaina fanafandreo izay nanajary teo zany nanao an'ilay trano dia efa misy nanorina ny sisiny
dia say angambany fa amin'ny ankapobeny dia hitantsika atsimo sy avaratra ireo fa tambary izy io raha mijery zao tsika etsy ariary io zao mbola misy mololo poropony zany hoe mololo zao fa resaka vary zany hoe ireo mololo tamin'ny taom-pamokarana teo aloha teo zany dia ireo voatahiry hoan'ny biby fiompy dia tsy zao fa efa nomboka ny etsy amin'izay zao ny olona amin'izao fokon'olona noho ny lalàna mipetraka ho an'ny fanajariana eto amintsika dia misy amin'ireo mponina no efa nanangana trano amin'ny tany izay no ajarinina nandritra ny 470 taona mitaky ny ijeren'ny fanjakana izao olana mitranga izao sy mitsindry azo rena mahazo azy ireo ireto tantsaha izay ataony ity orinasa teratany vahiny ity dia androany zay dia mangataka anao monsieur le ministre mba midiny anao mijeren'izao tany ngeza be zao ho lasa ankarana tokana nefa zay dia vahoaka maro amanjato ny amarivo no mivelona amin'ity tambary ity koa miangavy anao zay monsieur le ministre fanovana izao dia mba tanterao aty amin'ny deuxième eto ambolokandrina ifotony aty aminay mihitsy ilay fanovana dradradradrainareo miandrandra fanovana zay mba anisany tolony zay matoto tonga teo amin'ny toerana nisy anareo nareo dia mba valio ny etaetanay mba omeo anay vahoaka ny tany fa za omenanao sy antraty zay efa mpanan-karena efa manana ka mba omeo anay vahoaka izay vahoaka madinika nanajary an'io tambary io nanala vodizoro ny ray aman-dreninay teo ny ivelomanay ary mandrak'androany mbola mihinana ny vary vokatra eo zay zao dia miangavy zay monsieur le ministre matoy ianao tafapetraka eo dia mba jereo izay vahoaka mpamboly ray vatsy eto amin'ity ambolokandrina ity raha ny fanazavana dia itoy hatrany ny etsika ataon'ireto tantsaha ireto mandra-pisiany tompona raim-panjakana idina ifotony ifampiresaka amin'izy ireo izany mpitandro ny filaminana noravana moa ny sakana nataon'ireto vahoaka ny tokony saingy tsy nanaiky izany izy ireo miandro mpitondra mijery vahoaka izahay hoy ny fanamafisana andrasana ny fivoaram-baovao vao makasika ny fanabeazana kosa indray raiky amby enimpolo faingo 520 isanjato ny tapahafana nasionaly tamin'ny fanadinana BEPC 420 araky ny vokatra ofisialy navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena nahazo vokatra tsara indrindra manerana ny Madagasikara ny farim-piadidim-pampianarana ampanihy manana tapahafana 520 isanjato nisy izy koa miandro vazo kosa no nahitana tampahafana ambany indrindra izay 230 isanjato ny tampahafana ho an'ireo mpiady natao amin'ity farim-piadidim-pampianarana ity. Vaovao avy amin'ny orinasa Jirama kosa indray tsy maintsy irosona ny fahatapanjiro mifandimby na ny délestage eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo hoy ny fampafantarana nataon'ny Jirama androany. Aritra ora iray sy sasany ny fahatapahana hatramin'ny 5 sasany arivo. Araka ny fanazavan'ny orinasa dia vokatry ny fahatarany famatsiana solika ho an'ireo milina mpamokatra herinaratra ao amin'ny tobim-pamokarana ao Ambohimanambola izany. Miba ihany koa ny avony rano any Andekaleka izay efa nahatratra ny fetra farany ambany 8,7 metatra ka nitarika ny fampiatona ny milina miisa 2. Tsy ampy ny fanodinana 5 megawatt ny vokatra ka miteraka fikorotanana amin'ny famatsiana herinaratra any amin'ny faritra maro amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Tsy mitazam-potsiny malona izany ny Jirama fa mikaroka vahaolana ahafahana manohy ny famatsiana herinaratra. Anisan'izany ny fandatsahana orana artifisialy ka saina atao eny amin'ny farina Andekaleka mandritra ny farany herinandro sy ny fiandohan'ny herinandro avy raha toka mahafeno ny fepetra ara-teknika sy ara-toetrandro izany mba ampiakarana ny avon-drano ao amin'ny tohodrano. Manentana ny mpanjifa anaraka ny vaovao avoaka amin'ny alalan'ireo fantsona fifandraisana ofisialy ny Jirama ary mangataka faharetana avy amin'ny mpanjifa manoloana ny fikorontana ny famatsiana herinaratra misy amin'izao fotoana izao. Vao makasika ny fanatanjahantena kosa indray laharana fahenina ny akomba ekipa pirenena vehivavy amin'ny taranja tenisy ao amin'ny vondrona fahatelo faritra Afrika tamin'ny fifaninanana Billie Jean King Cup 2026 izay notanterahana tao Gaborone Botswana. Nanomboka tamin'ny 17 hatramin'ny 20 ny volana Jolay 2024 lasa teo.
Misa efatra ireo atleta nandray anjara ny solotenan'i Madagasikara tamin'ity fifaninana ity teo ambany fiahiny kapiteny Andrianjafitrimo Tedy nahitana ny Tsantaniony Ariniaina izay efa tompontakan'i Madagasikara tamin'ny 2024 Arena Voavindraina Zafinarivo Mirindra ary Andriatefiasina Eliso. Tsy tafavoaka tamin'ny fifandranana tamin'ny Nigeria Madagasikara taorian'ny fahombiazana indrony sesy teo anatrehan'ny Namibiana sy Burundi izay nahazahoan'ny malagasy fandresena isa 3-0 avokoa. Lavo ny vehivavy nigeriana tamin'ny isa 3-0 ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny andro fahatelo ny fanitsanana isam-bondrona ho an'ny lalao isan-tarika. Resy ny Algeria sy Zimbabwe tamin'ny isa mitovy 2-0 ihany koa ny Komba nandritra ny match de classement ny farany herinandro lasa teo ka nazahoany io laharana io. Fa vaovao manodidina ny fanabeazana no iverenatsika mitoy androandry ary farana amin'ny zoma ny fanadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny. Misy ankizy manana fahasembanana sy zaza hafakely ireo mpiadana ho an'ny sokajy ankapobeny. Matetika tsy manome ny anaran'ny zaza hafakely amin'ny fikambanana misahana ny autisme ireo ray aman-dreny fa rehefa afaka ny mpiadana vao tonga mampafantatra ny vondrona izy ireo. Andao rahantsika ny fanadiadiny Narcisse Karazafy Sarsindratsarin'ny Mathieu Princy mahakasika izay vaovao izay. Aniditra tamin'ny andro faharoa ny fanadinana baccalauréat sokajy ankapobeny sy teknika ny taranja matematika sy malagasy no natrehan'ireo mpiadana androany sarotra ny laza adina malagasy ho an'ireo mpiadana sokajy te raha ny matematika no manahirana ho an'ireo sokajy A2. Matematika zao no nataonay tamin'ny maraina. Somary efa le natao révision reny ihany no verina tany. Exercice efa taloloha misy efa taloloha dia misy voahainga. Malagasy ihany loatra ko mba voafy ihany. Matematika Nanahoana izy tao? Somary sarotra aloha le izy tsy nampozina koa Hélène ihany fa neritreretina hoe le exponentiel izay mba ifo. Ena no faradoboka foana le izy sady nisy tatiny nisy Hélène fa nomena fotsiny le izy fivata raikiraiky le faradoboka dia tsy voatsara intsony. Malagasy io malagasy zao mieritreritra ny noty mba ambonimbony navodana le tamin'ny maraina fa le tamin'ny maraina aloha sarotra be. Nge fanao révision BDP. Tamin'ity androany ity dia fantatra fa nisy mpiadina roa tratra nitondra finday nandritra ny fanadinana voarara tanteraka nefa izany ka fantatra fa tsy afaka noho ny fanadinana intsony ireo mpianatra ireo nety ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny fanjakana amin'ny fanamafisana ny fisavana ny finday sy ireo fitaovana elektronika ho ireo mpiadina milamitsaina kokoa ary tsy mikorotan-tsaina izy ireo tao anatin'izay roa andro izay raha ny fanazavana ihany. Azo atao hoe mety ihany tsy mba milamindamina lamina be aloha sady ohatra ny hoe tsisy ankizy hoe mifraudy na ohatra izany sady tsy dia misy telefônina koa mety aloha le izy satria amin'izay mba miaro an'ilay ankizy mahay ireny dia tsy mifantoka be amin'ilay hoe miteratra amin'ny internet sy ny chat ohatran'izany fa fahaizana ray manontolo no aterana. Fizika ny maraina dia histogeo ny hariva. Betsaka ireo ray aman-dreny ny safidy ny andriny zanany ety amin'ny fitoeram-panadinana mba hampilamitsaina ireo mpiadana fa indrindra ihany koa ho fiantohana ny fiarovana ireo mpiadana manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ie, safidy mihitsy hoe mba te andriny ankizy mirava zany fa tsy dia milamina ny saina. Vokatry tsy filaminana zany dia lasa mitaintaina ny tena eo anatrehan'ny zava-misy satria zanaky ny tena mihitsy le manao an'ilay examen dia misafidy mihitsy ny janona hoe mba milamina zany ny sainao rehefa miandry eto ianao dia miara-mody amin'ny hariva. Marary izy tsy maintsy andrasana ety. Ie. Ie.
Ankoatra izay fantatra fa misy zaza manana fahasembanana sy zaza hafakely mandray anjara amin'ny fanadinana baccalauréat matetika rehefa afampanadinana ireo zaza hafakely na autiste vao tonga mampafantatra amin'ny fikambanana ireo ray aman-dreny ho ny fanazavany filohan'ny fikambanana autisme Madagasikara fombiazana ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ho an'ireo zaza hafakely satria 500 latsaka kely teo foana ny voka-panadinana hatramin'izay. Fa eo ihany koa ny mandamina miaraka amin'ireo toerana fanaovana ny fanadinana ny mety hoe ametrahana n'ilay ankizy tsy hanelingelina ny hafa satria zoan'ny ankizy ihany koa ny ankizy tsy hafa kely hoe anaty fanadinana milamina fa eo ihany koa ilay hoe mba hahafahan'ny ankizy hafa kely manana izay fahafahana izay misy mantsy izy ireny ohatra hoe mahita ny sujet izy dia mitsinjatsinjaka eo aloha ilay izy amin'ilay hoe mety faly l'émotion zany mety misy mikikika tapika izy ao anatina fanadinana na mety hoe mila miazakazaka kely izy izay zavatra tsy fanaony ny ankizy rehetra fa nefa ny ilainy amin'ny maha-autiste anazy tao anatin'izay ataoko hoe 10 taona izay dia tena nafinaritra satria tena nisy collaboration be niaraka tamin'ny ministera ny chef de centre matetika dia tena hoe manao an'izay hoe ahafahan'ny ankizy hafakely manao amin'ny fanadinana dia eo ihany koa ilay hoe ahafahana ihany koa nefany mampahafantatra ny ray aman-dreny sy ny ankizy hafa hoe misy olona hafakely manao fanadinana sy ny sisa. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanadinana baccalauréat nisy ny fanomezana karatra famantarana ho an'ireo tanora hafakely hiatrika ny fanadinana baccalauréat ary nomena karatra ihany koa ireo mpanaraka mba hisorohana ny tranga fifandisona fa indrindra amin'ny mety ho endrika fitsaram-bahoaka atao amin'ireo ray aman-dreny manana zaza hafakely hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Misy moa zany fepetra efa noraisina ankehitriny ny autisme Madagasikara dia namoaka badge misy ny saran'ny olona hafakely sy ireo mety hoe laharan-taribio atsoina na ny amerenana an'ilay olona raha sendra very izy fa ankoatran'izay ihany koa dia misy badge ho an'ireo ray aman-dreny na mpanabe manaraka satria ny tena olana moa zany zao dia hoe efa miahiahy ny olona kanefa ny zanakay raha ohatra ka manao krizy any an-dalana na misaotisaotina sy mary mikikika dia efa natondromolotra mety hiafara amin'ny fitsaram-bahoaka dia izay nanaovana an'ilay badge hitenenana hoe manaraka olona autiste dia hito ilay olona autiste rako dia manao fanentanana zany hoe ho an'ireo izay rehetra manana olona hafakely autiste na manana fahasembanana ara-tsaina dia afaka manantona ny autisme Madagasikara maka an'izay badge izay ahafahantsika aloha miaro izay tokony harovana sy manala an'ilay mety hoe honohono mety ahafaty olona ao anatina 2 minitra na 3 minitra araka ny zavatra efa hitantsika teto amin'ny firenena moa zany. Ifarana amin'ny zoma izao ny fanadinana baccalauréat sokajy ankapobeny raha toka mbola mitohy amin'ny herinandro ambony kosa ho an'ny sokajy teknika. Vao mampalahelo kosa indray dia misaona ny asa fanaovan-gazety amin'izao nodimandry ny ariva teo i Alpha Léon Martiasy tonianda soratry ny fahitalavitra record Madagasikara araka ny loharano-baovao dia efa 2 herinandro izy no haniditra hopitaly noho ny tsy fahasalamana. Mbola any amin'ny hopitaly Azira ny razana amin'izao ora anoratana sy ilazana ny vaovao izao izay eto amin'ny fahitalavitra MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo ekipa mpiara-miasa amin'ny Alpha Léon. Fa tonga nampahery sy nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Andriamasina Valonany Aina tanora Itafaty Omaly natsingevany rano teny Ambohimanambola teny amin'ny trano fonenana io ariva io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny filoha sinodaly Antananarivo Antsinanana sy ny taleny Sefala Synodapartany tsy azo ekena ary tsy azo avelanjaka amin'izao ny ratsy
hoy ny fanamaria ny Filoha Karavalomanana ka nanome zany toky fa tsy maintsy hitany marina momba ny tranga tahaka izao. Miantso ny fitondram-panjakana indrindra fa ny mpitandro ny filaminana ny tena ny ijoro hiasa ary tsy amela irery ny vahoaka malagasy. Ny antsiprian'izay tatery ny Ando Miaratina sary sy ndatsary ny tahiriny. Hita fa tomaly na tsingevan-drano teny Ambohimanambola rehefa nokaroana nanomboka ny Alarobia teo iny aigna tanora vao eritrerony satria vao 12 taona monja novonoina ny tenany mialohan'ny nanimpazana azy tany anaty rano raha ny tomba ny fianakaviana nokapohina ny tapany ambony tamin'ny lohany ary nahitana mangana ny firifany. Nanao zay azo atao ny dokotera sao dia hoe misy rano ao ambavany tsy nisy rano tao ambavany mazava zany fa efa nivonoana izy nisy namono zany izy zay ny tena marina ary ny mahagaganay koa mbola raha velona mivoaka avy amin'ny sofiny ary ny lohana no tena mivonoana dia zay zany ny zavatra niseho teto nanaraka foana nanomboka tamin'izay ka hatrany amin'ny hôpitaly satria natao autopsie izy dia ny mono raha tsara dokotera mahay an'iny tsy fantatra fa ny zavatra azonay ambara mazava dia izao nisy namono izy zay no marina nisy namono izy ary tsy tamin'ny fotoana tsy nahitana azy tamin'ny raha tamin'ny Larobia izy efa simba izy fa simba be izy fa dia ny lohany fotsiny mivonto tamin'io andro dia raha velona mivoaka avy amin'ny vavany sy mety kapoka nahazo azy satria misy mangana koa taon'ny firifany tao misy mangana koa taon'ny firifany fa reto vozony lohany miakatra vonto any zany le izy ka ny eritreritray raha mandinika zahay dia mety mitazomina tamin'ny toerana anankiray izy dia nampijaliana dia tamin'ny sabotsy ariva angamba no fieritreretana satria dokotera mihitsy ny teny hoe 27 tany hoanina izy no tao anaty rano izy. Avy nanatitra ny sakaizany tsy lavitra ny trano fonenany no tsy nandrenesam-baovao intsony iaina ny Alarobia alina nanomboka teo ny fikarohana azy. Tsirabe zareo no mipetraka fa ndia hamonjy soutenance tamin'ny lakamisy teo tokony soutenance dia taizy hoe iaina dia hamonjy an'izay ndreo falohany tsena malavitra azy dia avy nalavitra azy zany ny sasany mialo mbavadinay fonitra mialy eto misy azy ty zany dia amin'ny parko nandanany modina katy no tsy nisy angamba ny asa raha araka mifoazany sy rehefa fanina taminy appelina angamba 45 secondes mazevitrany satria ireapitany riva anankiray ery zay mipetraka izy zany tsy mitondra telefona dia alohan'ny lana tao an-trano izy dia miteny hoe mandefa message ao izy izy efa tonga dia gaga tsy navoara message dia nandefa message anazy hoe fa tonga be dia tsisy normal dia miantso dia tsisy normal mihitsy dia mama nandray telefona hoe mbola tsy tonga foana izy hatramin'izao. Kambotiray ny aina tanora mpianatra saika anao soutenance ny alakamisy lasa teo ankoatr'io manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana ihany koa ny tenany ary teo ampanomanana ny fivoahan'ny mpianatra sefala ny sabotsy teo ihany koa noho izao hita faty izao. Efa fombany zany isakariva mitsena ny namany io izy io namany io dia mpianatra koa mpianatra sefala zay tokony hanao fanadinana tamin'ny sabotsy teo izy rokely satria mifamofo izy ireo zany dia dokotera iny le namany iny dia mpitsena azy foana isakariva raha va mianatra dokotera dia mpitsena azy foana izy fa tsy fantatra fa zay angamba ny fanifinjavatra fa tamin'iny Alarobia iny tonga teto avokoa ny ray aman-dreny avy any Antsirabe sy ny zandriny telo mianadahy ka mboty iaina mitezany bebeny eto fa miteza azy sy mikarakara azy amin'ny fianarana dia ny ray aman-dreny atao aminay ihany miteza azy dia tokony hanao soutenance de thèse zany izy tamin'ny lakamisy teo Larobia riva izy nanjavona tamin'ny fito sasany tanoana fa fombany zany le mitsena dia mody kaiky kely etsy mitetezana etsy tsisy 10 minitra koa lalana mankeny keto dia
ny zavatra nagaga nefa tamin'ny valo tanoany voantso tany an-trano any aminareo ve satria izy no mpikirakira ny raha rehetra ao am-piangonana iaina zany mikirakira raha rehetra ao am-piangonana ny fandaharana ny regie amin'ny fandaharana ao am-piangonana kinanjo nanontany anay zareo dia tsy aty izy dia teo amin'izay zay samy savoritaka ny teto an-tanàna ny karoka hatramy raiky ambin'ny folo amin'ny ray maraina jery manodidina tsy antsonany ka izy tsy nentiny le telefôna tamin'iny fa dia telefôna kely tsisy piso nentiny solony torsa zany itsolovany lalana fotsiny iny tany aminy dia zay no zava-nisy teto dia ny fanjevo teto zahay nanomboka tamin'ny io arivan'ny larobio lakamisy zoma sabotsy dia nialanenina dia ny lahady teo moa niara nandoalika ny fiatany am-piangonana hitondram-bavaka azy dia ny latsinainy tamin'ny folo nientiny rano ikopi atao anaty alahelo lalina ny fianakaviana satria zanaka andry ny fianakaviana ary manana no aviny iniaina no tratry ny etraketraky ny sasany tsy azo everina ary tsy ekena ny anjakany ny ratsy hoy ny filoha teo aloha raha valy manana marika raha tonga nampahery ny fianakaviana androany nanome tokony tenany fa tsy maintsy ho hitany marina manoloana ny tranga tahaka izao iantsona ny mpitondra sy ny mpitandro filamina andray andraikitra tonga teo satria tena tsy rariny tsony zao ary tokony tsy petrapetra tsony ny fitondram-panjakana sy ny voaka rehetra zavatra tokony tsy ho amelantsika mihitsy io ary samana tenitsika fa samy manaraky azo atao dia anjaratsika rehetra zany mba mameze renseignement san'ireny fa tsy avelanjaka ohatr'izao ny olona avelanjaka ohatr'izao ny olona ratsy ainany io e tsy voavidy volo sady olona mbola tanora kely tena hiezaka sika mba irainona sady ampiasa an'izay fitaovana rehetra mananantsika sy ny fahaizantsika rehetra ka dia mametoky resaka any amin'ny pereremina eo ahoana mba zavatra tokony azo atao andraisana anjara dia mandrisika anareo mpitandro filaminana ihany koa tsy amely irery fa tena mijaly fa diran'olona le olona ary tsy irery ihany fa mbola betsaka koa manodidina dia izay no mahatonga antsika tokony tena ahiraina tsara zay zavatra tiako resana aloha fa dia mahay reza ry tompo manjo mahay reza mahita an'ilay mamany teo tena ontsa mihitsy ny foko mariny toy ny zanako mihitsy io tonga nampahery sy nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana Andriamasina valina ny aina tanora hita fatomaly natsingevan-drano teny Ambomanambola teny amin'ny trano fonenany io arivo io ny filoha teo aloha Ravalo Manana Marika niaraka tamin'ny filoha sinodaly Antananarivo Antsinanana sy ny talainy Sefala sinodapartany tsy azo ekena ary tsy azo avelanjaka amin'izao ny ratsy hoy ny fanamarian'ny filoha Ravalo Manana ka nanomezany toky fa tsy maintsy ho hitany marina momba ny tranga tahaka izao miantso ny fitondram-panjakana indrindra